miady rery zany ny olona. Zany hoe zany samy manavitra ny tenany raha ohatra ka zay no fandeha zo zavatra misy eto amin'ny firenena zao. Impiry mosika ohatra miteny amin'ity resaka alatra tany tsy akijanona ty. Fa tsy mahita fitondrana mihetsika ianao, tsy mahita minisitra mijoro ianao. Fitsarana moa de fa tsy fantatra hoe iza ny tena mitaingina le système fitsarana eto amintsika eto. De victime ny olona vao tsy ela ny resaka taman'olona. E raha mitady ianao Ismaël de tena misy réseau mifandraindray be amin'io zavatra io, manomboka concerné hatrany amin'ny mpanera lehibe amin'ny fokotany, ny any amin'ny fitsarana, orinasa goavana, tonga hatrany amina mpitandro ny filaminana farany, raha mitrotrotra eo le olom-pirenena. Zany hoe efa karazana tambazotra. Ianao zany raha ohatra ka tratrany tsirariny amin'ity resaka ady tanytika mitsangana, de problema zay maromaro. Ary misy mpanera manome renseignement, de misy mpitsara ohatra tsy ray na roa na telo no tantaraina tamiko, miady tany aman'olona any, de torin'ny olona ny fitsarana de manao vava. Alefaso raha maresy ahy, alefaso raha maresy ahy. De gaga le olona mitory avao fa lasa misy an'izany koa ny ao amin'ny fitsarana io hoe solidarité amin'ny mpitsara. Zany hoe zany raha misy mpitsara manana raharaha, manana ady aman'olona, de noho ny solidarité amin'ny fitsara amin'ny mpitsara, de tsy ho voakitikitika mihitsy na anao inona na anao inona. Zay le tenitsika fa c'est tout un réseau. Hainy karana tsara mikitikitika an'izany. Fa zao ny tenentsika, rehefa tsy anao le mpitondra, rehefa tsy arontsika menakava mpitandro filaminana, satria ny hainy mpitandro filaminana de ny manaparitaka mouvement, mandefa bomba lacrymogène, ny misambotra ze mba olona mitsangana mba mitaraina, de raisy ny malagasy any fotony any io. Ohatra anankiroa goavana tranga tamin'ity androany ity no resana amitsika. Ny anankiray le fanafiana ny Airtel Money de tsy andorany fotsy, de nanafika tao zany reo jiolahy, de avy eo mitsoka ny jiolahy, tsangana ny fokon'olona ary noely na nendrika ny fokon'olona, na ame renseignement mpitandro ny filaminana ny fokon'olona, tonga hatrany Amboanjo be tao am'le hoe village famonjena. Nataon'le jiolahy karazana takalonay natao koa zany olona tao amin'ny tanàna io. Fa sarotra moa miteny hoe fokon'olona ray manontolo, fa menda membavy, misy hatramin'ny ankizy sy ninona mitsangana. Neveritrereto zany olona le jiolahy mitambasinina, fa ny sikina ny fokon'olona ny fahasahina. Vita azo ny jiolahy, ary tena fiera mihitsy ny fokon'olona ny teny. Zay daholo na meno renseignement, zay niditra antsehatra, zay nanenjika menamenatra ery ara ry Florence sy ry zany teny ie zava-dehibe aloha natao fokon'olona fa isorana. Zay le tenenina hoe rehefa mandray antanana mivantana ty, rehefa tsy anao zay any tampotampony any, ray zay. Faharoa, teo akadim-bahoaka, eo amin'ny akadim-bahoaka io zany de misy karana efa intelo misesy
mamefy tanànan'olona tonga de faritany fa mitsangana ny fokon'olona noely mendamy mbavy zaza tanora antitra ary phénomène nitranga tamin'ity androany ity zany efa fantelony zany ty androany ity anao an'le fakana tanin'olona bodingerona ihany le karana tokady-mbahoaka tao voaka daholo tany amin'ny tranony tany le fokon'olona ale fokon'olona zany a maheno hoe anao an'izao ndray hony rapitso nanao an'izao tany amin'ny tribonaly ony zao ndray hony ny ataony eto amintsika eto de fa araky ny fokon'olona zany hoe anao an'izao ndray io zany zao de miara mitsangana daholo ny hodidin'ny fokon'olona ny tranonyakarana toerana misy azy naka emo fara mihitsy asa na 3 sa 4 na 5 camion hoe anaparitaka amin'ny fokon'olona sy aro an'le karana fa vaky nandositra alamaina marina na defandefa lacrymogène ihany fa tapa-kevitra déterminé le fokon'olona ary noely a tsy nandairan'izay bomba lacrymogène nao de mivoaka moramora na mivoaka ny karana na mivoaka mpitandro ny filaminana norakoraka am'izay ny hoe miaraka mivava sy ninona sy ninona sy ninona nefa rano zany ny phénomène nitranga eto amy ty didy mibesandry ataony manam-bola sy matanjaky ty de vaky nandositra ady miorakoraka ny olona lasa mandeha zao orakoraka zany de l'union fait la force zay ny mahatonga atsika te mafy tery amin'ny voalohany zay le niteneko taminareo ho azavaiko ambanimbany ao mampirisika zao phénomène zao zany mampirisika an'le malagasy hitadiny hoe ahoana ny atrehana ny reto mahatanjaka arabola manao zinona antsika menakavo zao phénomène anankiroa ngeza be tranga tamin'ity androany ity zany tantaraitsika zany le olona ngeo amy tadidy taoko ira malagasy any zany hoe tsy resy tsy akory ny olo mangina